Miarabantsika rehetra indray tonga soa tanatin'ny fandarana Orange Sport amin'izao taona vaovao be izao alohan'izay rehetrarehetra nefa dia ataoko ny firaretsoa satria dia taona vaovao moa zany le fiatomboana ohatr'izao tsy be resaka satria dia betsaka ny vaovao izany songadina hoentina aminareo ato anatin'ny fandarana. Idirantsika amin'izay ny vaovao nisongadina teto toerana nandritra n'iny herintaona iny na ny volana ambony lasa teo ny TDS Talent Development Shim no anaran'ity tetikasa anankiray izay nataon'ny FIFA ity niaka tamin'ny tale teknika nasionaly Radona Soanaivo tetikasa ny FIFA entina hanatsarana ny sehatry ny baolina kitra. Nisy ny solotenan'ny FIFA Etienne Soken izay niatrika an'izay tetikasa izay niaka tamin'ny tale teknika nasionaly ary nitanjona moa tena marina dia ny mba hananatsika ekipa eo amin'ny skady latsaka 17 taona amin'ny taona 2024 anatin'ny CAN any na koa moa mety hoe mondial any amin'izany koa zany fa ny CAN aloha zany tena nieritreretina nisy ny tournoi grand tournoi d'Antananarivo izay nikarakarain'ny ligna Nalamanga izy io moa zany natao mba entina ampiomanana sahady sy ampikotranana an'ireo ekipa izay miatrika ny Orange Pro League. Hiampita kely tsy amin'ny nosy rahavavy indray aloha sika tsy amin'ny nosy rahavavy betsaka ireo mpilalao malagasy izay nila ravinahitra any amin'izao fotoana izao ary ao Seychelles dia anjakandry zalahy tokoa ny fampidiram-baolina zany hoe zalahy no mitarika anatin'ny fampidiram-baolina raha ny vaovao farany. Rehefa vao amin'ny nosy rahavavy aritsika dia tsy mbadika kely atsy Afrika atsindray nisy ireo katita kely teo amin'ny latsaka 20 taona izay niatrika ny tournoi tany Zimbabwe tany championnat d'Afrique de football scolaire moa no ilazana azy io. Nisy moa ny fandresena nisy ny faharesena tsy lasa lavitra aloha tsika tamin'ilay fifaninanana raha ny vaovao mpilalao malagasy any ivelany dia tojo faharatrana i Melvin Adrien mpiandry tsatokazo-ny ekipa nasionaly malagasy anisan'ny nanana performance tsara indrindra izy raha sam'ireo mpilalao malagasy rehetra teo nandritra izay lalao faraparan'ny ekipa nasionaly rehetra izay nina ihany koa nefa maratra mbola tsy hay izay mety iverenany ndesaka tamin'ny Roro moa ny tenanay dia Roro efa niteny hoe efa ao anatin'ny fitediavana ny solon'izy roalahy aloha zany ny CAN ihany koa moa zany dia efa hanomboka tsy manana ekipa any sika indisy fa nefa kosa manana solotena ihany sika mirary sosahady ho an'ny dimy izay ianjerana izay filolohavana ny sainam-pirenena vonam-pirenena izay ao anatin'izany CAN izany. Eny are ivadika kely any ivelany indray isika aloha famelohan'izay averiko aminareo indray hoe ny OFC tompoko dia tolotra anankiray izay ahafahanareo mahazo vaovao ohatran'izao alefako izao fa amin'ny alalany someso indraindray koa ilay tsy vaovao fa mety ohatra hoe misy lalao any ivelany any nefa nareo tsy afaka mijery amin'ilay sahafa be na tapaka ny jiro ao aminareo dia afaka mahazo an'ilay live score reny ianareo ao anatin'io tolotra io 10 455 dièse ny ray andro dia 300 ariary monja ary ny mihoatra an'izay dia 3,000 ariary. Champions League fifaninanana tsara indrindra ao Europa ao io fifaninanana io miditra amin'ny ampavalon-dalana amin'izao fotoana izao ka dia reto avy ireo fandona ao anatin'ny ampavalon-dalana izay ka dia FC Porto iona amin'ny Arsenal, PSG iona amin'ny Real Sociedad, Barcelone FC iona amin'ny Naples, Inter de Milan iona amin'ny Atletico de Madrid, PSV Eindhoven iona amin'ny Borussia Dortmund, Lazio iona amin'ny Bayern Munich, Copenhague iona Manchester City, Real Madrid iona amin'ny RB Leipzig. Ankoatran'izay nisy ihany koa vaovao Neymar izay efa tsisy vina maro ihany koa naratra izy faraparany teo ary ny vaovao navoaka ny mpitsabo azy farany indrindra dia tsy afaka ny hanao ny Copa America amin'ny volana Jona sy Jolay ho avy izao ity ranamana ity raha nitombantombana satria mety tsy ho tafiverina amin'izany ry zareo amin'ny fifaninanana ao Espagna ny Liga dia manam-pikasana amin'izao fotoana andro izao izaran'ny VAR ilay fampiresahany zareo sy ny terme teknika sy ny analyse ary ny résultat farany iny dia tianjareo ho zaraina amin'ny fanaraka amin'ny baolina kitra sy ny mpity baolina kitra rehetrarehetra ao amin'ny tambazotra moa zany amin'ity manaraka ity satria tianjareo hangarahara zany ao
ao Frantsa indray sika ao amin'ny Ligue 1 Uber Eats iresaka kely Angela Gone na ny OL Olympique Lyonnais zay vao nanomboka amin'ny fota amin'ny torimasana zareo mialohany nialana sasatra kely amin'iny décembre teo iny satria lalao telo fa andresena telo no azony zany hoe miala tsikelikely amin'ilay faritra mena mety hampilatsaka azy any amin'ny Ligue 2 BKT zareo alohan'ny hidirantsika amin'ny vaovao roa farany dia misy vaovao anankiray tsara ihany koa tia hoentiko aminareo i Luis Suarez na El Pistolero izay navita nanao ny fifanarana teo amin'ny Inter Miami izay misy an Lionel Messi dia ho tafaraka indray zany izy roa ny tena niandrasana maro moa zany le MSN hoe Neymar fa Neymar moa zany any Arabie Saoudite nandeha fa izy roa aloha zany tafaraka miaraka amin'ny Jordi Alba sy ny ekipa Sergio Busquets ihany koa dia misy any Fluminense niona tamin'ny Manchester City tao anatin'ny Coupe du Monde des Clubs izay sambany tamin'ny fiainany ny Manchester City no nahazo an'izay Coupe du Monde des Clubs izay entina maranana fandarana ary aloha rehefa avy mijery an'ity nareo satria eto amin'ny YouTube ianao zao mijery anazy dia tapeo anety zavatra ty fa natsikaiky ala izy dia ho zaraiko aminareo misy hoe Los Yaquis mpihira izy io mpihira mpanao flamenco reny dia misy mpilalao anankiray zay ao anatin'io mpilalao baolina kitra ao anatin'io horonan-tsary io Los Yaquis ny titran'ilay hira Nommé Contradigas zay ny titran'ilay hira Nommé Contradigas jereo tapeo dia jereo hoe iza le izy dia sorato eo amin'ny commentaire ohatran'ny hoe fahitanareo satria Sergio Ramos dia efa manome sady mety ho toy an'ny fiainany ao aoriana baolina kitra manasa anareo hanaraka an'izay dia misaotra betsaka anareo ihany koa nanaraka ny fandaharana arrivederci